mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Valy miarabantsika sirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity alahady ity efa liana ho anay hatrany ihany koa ny mizara ny ten'Andriamanitra ho antsika. Ny rina dia tona voka-tsoa mandrakarivo izany hitondra fahatokiana ny Jesosy rehefa anao mandeha tsy ari-tahotra ary na fisalasalana fa ao anatin'ny finoana tanteraka. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny lesona ny dia hivavaka isika. Andriamanitra tokona isy mpamonjy anay ianao no andraindrainay sy antsoinay ankehitriny mangataka aminao mba hamolavolanay ka ho tomombana izahay ary hitsoro mandrakariva amin'ny fanarana anao. Andray ny teninao izahay ka dia ankahirezo ny fonay ary hatanjao ny sainay amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe ny andron'ny ratsy. Ny mpanao salamo dia mikatsaka ny hahazo ny fifandirana lehibe eo amin'ny Andriamanitra sy ny herin'ny ratsy ary manondro ny faharipon'Andriamanitra izay tsy takatry ny sainy izy ary koa ny fahendreny sy ny heriny izay tsy manam-petra. Ny olan'ny faharatsiana ao amin'ny salamo dia ara-teolojika voalohany indrindra, tsy azo iodivirana ny fanontaniana momba an'Andriamanitra. Noho izany dia ny fandravanan'i Jerosalema sy ny tenipoly dia very ho fanafitohina araka an'Andriamanitra satria nanome fahafahana jentilisa izay hiteny ratsy an'Andriamanitra izany. Ny lovan'Andriamanitra izay vahoaka Israely izany no famantarana ny fidianana sy ny fanekena izay tsy ho levona mandrakizay. Ny foto-kevitra momba ny lova avy amin'Andriamanitra koa dia misy refy amin'ny andro farany satria indray andro any dia ho lasa lovan'Andriamanitra ny firenena rehetra ka hanompo azy. Mandrahona an'ireo fampanantenan'Andriamanitra ireo ny fiheverana fa nanafika ny lovan'Andriamanitra ireo firenena. Tsy salasalana fa miaiky ny mpanao salamo fa ny fahotan'ny olona dia nanimba ny fifandraisan'ny olona tamin'ny fifanekeny tamin'Andriamanitra ary nitondra ny vokatry ny rehetra ihany koa teo amin'ny olona. Ny fahaveloman'ny olona dia miankina fotsiny amin'ny fidiran'Andriamanitra sy ny famerenana amin'ny laony ny fatoran'ny fanekena amin'ny alalan'ny sorom-panavotany fahotana. Ny tompo dia Andriamanitra ny famonjentsika izay mampita ny fatokian'Andriamanitra amin'ny fampanantenana izay nataony. Ny fiarovana ny toetran'Andriamanitra eo amin'izao tontolo izao anefa ny zava-dehibe kokoa noho ny famerenana amin'ny laony ny fananan'i Israely. Raha tsy voasaza ny ratsy ataon'ireo firenena dia ho hita fa very ny heriny Andriamanitra. Raha mamonjy ny olona Andriamanitra vao ho hamarinina sy hanandratra ny anarany toy ny amin'ny izao andro iainantsika izao ihany koa dia nisy io fotopotim-pitsipika io tamin'izany. Ny fahotantsika, ny fihemorana, ny faratsitsika dia mety hitondra fahafahambaraka tsy amin'ny tenantsika ihany fa amin'ny ratsy kokoa amin'ilay Andriamanitra izay ambarantsika ihany koa. Mety hisy fiantraikany ara-panahy izay tena manimba eo amin'ny fijoroana ho vavolombelona sy ny iraka ataontsika, ny zavatra izay tsy mety ataontsika. Firifiry moa ny olona no niala tamin'ny finoantsika no ny asan'ireo izay nilaza
ny anaran'i Kristy. Misy ny olona izay hitanao androany tena mijoro vavolombelona kanefa rahampitso hafa ny tena hitanao ataony eny amin'ny fiarahamonina. Dia solafaka isika mahita an'ireny zavatra mety isika mihitsy ilay olona, mety isika no iandreketany ihany koa, kanefa mampitodika ny saintsika Andriamanitra fa zavatra tsy maintsy isa ary tsy maintsy mandalo avokoa izany rehetra izany. Kanefa Andriamanitra dia tsy mba miova fa manatanteraka ny sitrapony sy ny fikatsahany sy ny fitiavany amintsika mandrakariva. Aoka ny toe-javatra tsy hahatonga anao hiemotra amin'ny fanompoana fa hahatonga anao hijery an'i Jesosy irery an'ny tompontsika, ka aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ane ianao. Amen. Renanay tsara ny Andriamanitra, mbola misaotra anao izahay noho ny amin'izany teninao izany. Misaotra Tompo izay manome toko ho anay fa ianao irery ihany no tokony himpanjina ny saintsay. Mety mandalo ny andron'ny ratsy, mety hisy ny fanenjehana, mety ho tolafika, hitolefika izahay na ho kivy anany na amanay na izahay. Angataka kosa izahay amin'ny herin'ny fanahinao masina mba hankairezinao mandrakariva na maraina na atoandro na hariva, ka hanome voninahitra ny anaranao irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.